Salamadoly. Anoro anareo base de données gratuit ho antsika rehetra gratuit. Na Postgres io na MySQL na SQLite. Eniny SQLite moa zany efa ao anaty machine. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe rehefa ina moa zany ianao mila base de données. De betsaka amintsika no mieritreritra hoe rehefa manao HTML CSS zany ngamba de tsy mila base de données. Mila foana ianao. Fa ny azo lazaina ngamba de le fanontaniana mihitsy no ohatrany somary stupide hoe rehefa ina ianao mila base de données de satria ianao mila foana de ny fanontaniana indray zany de hoe rehefa ina indray ianao tsy mila base de données. OK? Rehefa ina ianao tsy mila base de données, zay ny fanontaniana. De valiny de hoe mila base de données foana ianao. Fa misy fotoana fotsiny ianao afaka tsy mikitika an'le izy de tsy voatery fantatrao hoe misy base de données ao ambadika ao na hoe miasa le base de données ao ambadika ao na hoe ohatrohatr'izay ihany fa tsy mila hitarina intsony iny. Amin'ny mobile misy SQLite ao anatin'le smartphone gratuit. Fa tsy zay loatra le resantsika eto, tsy zay base de données zay ny resantsika eto fa sao de misy hoe ay zany ve lazainao fa gratuit, commentaire négatif ao ambany ao. Tsika malagasy fa mila calme tsara fa tsy maika hanaparitaka polémique. Resaka base de données zao ny resantsika, base de données ao anaty smartphone, SQLite ao anaty PC mitovy amin'izay ihany, fa rehefa ohatra ianao ka te synchroniser données de maninona mila manana base de données any anaty serveur ianao de io ny resantsika eto. Mila base de données anaty serveur ianao mba ahafahanao misynchroniser information. De afaka tsy base de données ny ampiasainao fa koa base de données ny tsara indrindra ampiasainao. Oui, mety mieritreritra ianao hoe za mampiasa site web statique raha ny site web statique anao aloha tsy misy analytics de tsy fantatro loatra hoe inona ny antom-pisian'ny site webnao, tsy misy fandrosoana ve zany fa mipetraka eo fotsiny izy de zay. Tsy mety zany asa zany fa mila mipetraka le site ananana ny point de vue any hoe olona avy amin'ny firenena faiza sy avy no minaviguer ato. Ohatra ny ahoana ny ratio an'izay, ohatra ny ahoana ny isan'ny visiteur koa ao isan'andro, par semaine, par mois, quel jour ny tena betsaka ny visiteur, zany rehetrarehetra zany ilaina daholo de any amin'ny analytics zany no mihodina. De noho izany tsy voatery ianao loatra migérer an'le base de données. De ohatra ihany koa ny formulaire, na site statique ary tokony misy call to action, tokony misy enregistrement, tokony misy formulaire mba ahafahan'ny olona mi-interagir. De efa mihodina le base de données de mety hoe tsy voatery fantatra. Amin'izay fotoana izay ianao no tsy mila base de données. Fa nefa manana base de données ihany. Zany hoe mila indray ianao fa tsy mila kitianao le izy. OK. Fa andao valiana amin'izay ny fanontaniana hoe iza reo base de données gratuit, raha ohatra ianao ka mijery tsara de efa hitanao teto ambony teto le izy. OK. Oui, PlanetScale ny anankiray, Elephant SQL ny anankiray. Anankiroa ny option antsika, Postgres, Elephant SQL, MySQL, PlanetScale. Postgres ny anoboako anazy satria be dia be aloha ny application ampiasaiko mila base de données Postgres, or Supabase, or tsy tadidiko tsy atao-bavako le teny. Fa oui, misy catch le izy, oui, tsy base de données gratuit, illimité no menanao, fa au lieu de mandefa an'le Docker, misy Postgres ao machine anao, hitestena le application de aleo tonga de 3 minutes de vonona aty amin'ny Elephant SQL mandefa base de données Postgres ianao, vita ny base de données Postgres nao de maninona afaka tonga de apetraka ao ato anatin'ny prisma anao ty ny database URL tompoko tonga de mandeha vita. Raha tamin'ny fotoanan'ny andron'ny taloha moa zany de hoe lampe ny ampiasainao. Mbola mampivarahontsana ny fanahiko ihany hatramin'izao satria tena sarotra tamin'ireny vanim-potoana ireny Minao fa tsy misy mampiasa lampe, exemple sy ny sisa intsony amin'izao raha mbola mampiasa ianao de ataovy ao anaty commentaire ao ahafahanao maneho ny hevitra ao ampatezerana tsara sy ahafahan'ny olona miroastanao ihany koa rehefa ohatra ka hoe tonga fotoana. Tiny Turtle, tonga de misinscrire ianao, tsy mila carte de crédit, misinscrire ianao, tonga ianao de mahazo lien database string na ihany koa raha tsy lien tianao fa inona tianao, raha tsy lien tianao fa inona moa zany fiantsonantony de tonga de connexion register serveur be. De ato amin'ny connexion ato de ireo daholo information anatin'le lien resahako teo, host, port, oui,
eny tokoa. Mbola voataona vitsivitsy zany nahaizako an'izay. Eke afaka tonga de atao lien connexion amin'ny base de données. De raha ohatra ka MySQL indray a, de Planet Scale tena mahafinaritra be. 5 giga de storage, 1 milliard na read, de 10 millions ana écriture. Ok, ao anatin'izay ianao raha ohatra ianao ka manana projet hobby mihodina mahatratra an'ireo limite ireo, de efa mba tokony mamorona vola kosa ny zavatra ataonao. Nefa na de tsy ho an'ilay vola loatra ary fa miasa ao anaty entreprise ianao fa mila base de données tonga de spin-na aina to de mila base de données ta. MySQL, oui, Planet Scale. En production moa zany Planet Scale no tena ilaina satria raha hitantsika ity $2000 eto ity de zavatra normal be io. Satria rehefa tonga ny fotoana de tsy ny serveur anao no alebiazina ny infrastructure fa resaka manaraka indray ngamba zany. Fa oui, Planet Scale. De adiniko ny resaka an'ity tao anatin'ilay version anglais teo fa Railway tsy adino. Ao anatin'ny fotoana fohy Railway de maninona afaka manodina Postgres ho anao na MySQL, tsy haiko zany provision MySQL zany fa tsy nampiasa MySQL mihitsy aho ary raha ampiasa de Planet Scale ihany nefa ny ampiasaiko. Fa oui, Railway afaka ampiasanao Postgres. Fa misy catch nefany. Le catch de tsy inona fa tsy afaka mihodina ny machine anao raha tsy mandritry ny 500 heures. Ok, 500 heures zany manome, oui, 20 jours. Zany hoe 20 jours ihany no afaka mihodina le base de données anao raha Railway ny ampiasainao. Inona avy ny afaka ampiasanao an'ireo, zay ndray ngamba ianao no mamaly an'izay na ny anaty outil code tonga de connectenao amin'ny Prisma, connectenao amin'ny PHP, connectenao amin'ny TypeORM, izy daholo zany. Fa ona personnellement aloha amin'izao DigitalOcean ny ampiasaiko raha hoe zavatra en production manana performance itiavako ny DigitalOcean moa satria zareo mahitsy be, zareo miresaka pricing. Cloud SQL lafo loatra, nisy fotoana ny start Cloud SQL 10 jours $100 gaga fotsiny hoe ohatra aona koa zany. Mety hoe za koa nefa mety hoe stupide ve, tsy haiko possible zany. AWS mbola tsy nandramako, ataovy anaty commentaire ny impression anareo par rapport amin'ny AWS. De zay ny vidéoko androany, misaotra antsika rehetra afaka mijery, mino afa afaka nampandroso anareo zay apio ny j'aime, apio ny abonnement, apetrao ny commentaire de mba ataovy commentaire positif koa ny sasany. Rehefa mba mianatra zavatra ianao de mba mahay miteny hoe saotra tompoko. Eny ary, saotra betsaka antsika rehetra, manaraka andray.